Pandala fombandrazana maro no niatrika ny fanokafa ambaravarana amin'ny hosotromba izay atao any Benavoto Sambava ny androany tamin'ny 4 ora maraina. Raha mbola tsy vita akory ny fombafomba fatao toy ny manangana hemboka sy mandrotsaka tantelo fanokafa ambaravarana dia nisy renim-pianakaviana nalentiky ny rano nandritra ny fisehana fombandrazana. Ho resantsika moa ny mikasika an'izany ry tompoko vavy sy tompoko lahy sy ny hiresantsika koa ny hafa izay ankoatran'izany indrindra fa ny vaovao rehetra izay misongadina ao a Madagasikara. Fa mialohan'ny hiresantsika an'izay aloha dia azadiny foana ny miabory ny sainantsika, azadiny ihany koa ny manao j'aime ny vidéo noho ny farany dia asio commentaire ihany koa ny vidéontsika satria any amin'ny commentaire no ahafahantsika mifanakalo hevitra sy mifampizara trakifa. Ndeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny votoatin-dresaka izay ataontsika androany. Ndao ary. Reaksion'olona raha vantany vao nahita ity vaovao ity izay niparitaka tao amin'ny tambanjotra Antserasera, indrindra ireo olona izay milaza azy ho kristianina no tena naneho hevitra nanoloanany ity vaovao ity. Ho lazaintsika moa izay vaovao zay sy ambarantsika ireo fanehoan-kevitran'olona izay milaza azy ho kristianina. Izy ity moa dia renim-pianakaviana nalentiky ny rano nandritra ny fisehana fombandrazana. Mpandala fombandrazana maro no niatrika ny fanokafa ambaravarana amin'ny hosotromba izay atao any Benavoto Sambava androany tamin'ny 4 ora maraina. Raha mbola tsy vita nefa akory ny fombafomba fatao toy ny manangana hemboka sy mandrotsaka tantelo fanokafa ambaravarana ho fanomezam-boninahitra ireo zavatra ireo sady ho fangalana loto teo amin'ny vinanin-drano Andampihely dia iny fa efa nisy renim-pianakaviana iray efa nirotsaka anaty rano sahady. Iny no fotoana nahitana azy farany dia nanjavona ary tsy hita intsony. Rehefa niparitaka tao anatin'ny tambanjotra moa io vaovao io dia be dia be ireo fanehoan-kevitran'olona izay milaza azy ho kristianina ary matetika mitovitovy daholo ny fanehoan-kevitra izy ireo nanoloanany ity vaovao ity. Ireo moa dia milaza manao hoe io ihany ny olany malagasy satria minomino fahatany ary minomino zavatra izay tsy tokony hinona hany ka matimaty fahatany. Hoy ireo izay maneho hevitra raha nahita ity vaovao ity. Fa ireo mpandala fombandrazana sasany kosa dia namaly io avy hatrany sady nanohitra io fanehoan-kevitra io ary nanome fanoharana ny zavatra efa nisy sy nandalo tao a Madagasikara hatrizay. Ary anisan'ny hevitra izay navoakan'izy ireo rehefa nanohitra io fanambarany ireo izay milaza azy ho kristianina ireo ny olona izay mankatony fombandrazana nilaza ka nanao hoe adinonareo ve nisy olona izay nandeha namonjy ny fanompoam-pivavahana ka accident ary be dia be ny maty. Adinonareo ihany koa nisy pastera nanolana ary adinonareo ihany koa nisy fiangonana izay nolatsam-baratra. Ninareo rehefa miseho reny dia voninahitra foana ho an'i Jesosy no omenareo fa rehefa misy zavatra mibilana kely any amin'ny fombandrazana dia mitora-bato avy hatrany ianareo sa zay ve le hoe zay tiana mitombo tarehy. Hoy ireo izay maneho ny hevitra. Tsy mankatoa ny razan'ny malagasy ianareo nefa manindrahindra ny razam-bazaha. Raha nilaina ny ady dia tsy ampy hatelona akory dia vitanay ny mandatsabaratra amin'ireo fiangonana rehetra ary tsy ho voasakan'izany Jesosy izany velively. Hoy ireo izay naneho ny hevitra raha nanohy ny fanehoan-kevitra izay navoakan'izy ireo. Tsy idirantsika lalina moa ny mikasika izay fa isika dia mizara ny zava-misy sy ny zavatra mandalo foana ndeha isika hilaza zavatra hafa indray izay misongadina ao a Madagasikara. Ny zoma 4 Jolay 2024 teo no nanaovana ny fitsarana manetriketrika nametrahana any Andriamatoa Hary Milamina Enarsoa ho filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Antsohihy. Ny ady amin'ny kolokolo sy ny mpijirika ary ireo herisetra mianjady amin'ny zaza tsy ampy taona no laharam-pahamehana napetrany tamin'ny izany. Nisy ihany koa ny filazana ny hoe hitohizana ny ezaka tsara vita teo aloha amin'ny fanaovana fitsarana mitety vohitra ahafahan'ny vahoaka misitrika ny zony ary hisy ny famelabelaran-kevitra hatao ampahafantarana misimisy kokoa ny momba ny fitsarana.
tanjona ny fitsarana manankaiky ny vahoaka. Be dia be moa ny nanotrona io fotoana io ary anisan'ny nanotrona io fotoana io ny fianakaviben'ny mpitsara eto a Madagasikara ary ny solombavambahoaka ny Madagasikara telo voafidy amin'ny distrikany Antsihy sy distrikany Belanana ary Mandritsara ihany koa. Ny préfet dia nanotrona izany ihany koa ary ny secrétaire général ny faritra Sofia sy ireo talempavitra maro ary ny ben'ny tanàna ihany koa. Noho ny farany ihany koa moa dia nitondra teny fisaorana ho an'ny filohan'ny fitsarana teo aloha Mamy Razafindrakoto ireo tompony andraikitra sy manam-pahefana tao Antsohihy. Izay ny zavatra nisongadina tany amin'iny renivohitra faritra Sofia iny ka mahafaly anay no mampahafantatra izany ianareo rehetra ato anatin'ny ity chaîne ity. Ireto sary hitantsika ireto moa dia anisan'ny sombisombiny tamin'ny sary mikasika an'izany zavatra rehetra izay efa nolazaina teo aloha izany. Ndeha ary isika ilaza zavatra hafa indray, ny vaovao sy ny zavatra misongadina foana moa ny zavatra izay lazaintsika ato anatin'ity chaîne ity. Izy ity moa dia resaka lozam-pifamoivoizana. Isan'andro moa dia tsy maintsy misy vaovao mikasika lozam-pifamoivoizana foana satria tena matety mpitranga ity resaka fifamoivoizana ity. Zazakely iray naratra mafy noho ny fivadihan'ny fiara mpitatitra avy any Tsinjoarivo ihazo any Ambatondrazaka no nivadika tany Vodiala androany tokony tamin'ny 7 ora maraina teo. Olona 4 no naratra ary zazakely iray no fantatra fa tena naratra mafy. Favakisany kodiara no voalaza ho antony natonga ny loza. Efa nahazo fitsaboana any amin'ny hôpitaly ben'ny Ambatondrazaka kosa ireo naratra. Izahay ato anatin'ny chaîne moa dia mirary sy mivavaka ho an'ireo izay niharany loza mba hahazo fahasitranana soamantsara ary ho sitrana soamantsara. Ndeha ary isika ilaza vaovao manaraka izay misongadina any Atamatavy moa ity vaovao anankiray ity. Tanambao 5 Toamasina, trano miisa 30 tafo mahery no nisy hikasa androdana. Efa tonga teny antoerana ny vaditany niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana ny Saritava nirongo fitaovam-piadiana sy andian-jatovo maromaro vonona hanao ny fandrodanana ny maraina teo. Tazana teny antoerana ihany koa ny milina lehibe fanamboaran-dalana hentina androdanana trano. Voromaro manohitra ny fanatanterahana ny didy ireo mponina ary nilaza fa tsy hanaiky esorina hatramin'ny farany eo amin'ny trano fonenany izay efa mahery ny 50 taona. Izany ny zavatra nisy tany Toamasina Tanambao 5. Ity vaovao anankiray ity kosa dia resaka haitrano namoizana ain'olona iray. Nitrangany haitrano teny Ambomirary boriborin-tany 5 ny Afakomaly. Olona 30 isa eo no eo no tsy manan-kelofana vokatra izany haitrano izany satria maikila avokoa ny trano sy ny entan'izy ireo rehetra. Renim-pianakaviana iray 27 taona ihany koa no maty vokatra izany haitrano izany. Reny sy reny moa ny hazontsika naroso tato anatin'ny ity video anankiray ity fa mbola handroso zavatra hafa sy vaovao hafa izay misongadina isika amin'ny video manaraka izay alatsakay rehefa aveo. Zay ary noela ary tompoko vavy sy tompoko lahy ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo navitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato. Hametra beloma izahay tsy ataony alavan'ny resaka hody izahay sao dia afa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy gaby hoe tsao veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.